Alléluia. Lotsika hitsangana. Lotsika iaraka hitsangana dia maka ny salamo tsika. Salamo fadimy no vakitsika. Fa miravanareo tsirairay avy amin'arana Herin Jesosy ary manomana ny fiadanan'ny tompo anatintsika tsirairay avy. Ary matoky fa nareo ambadiky ny vidéo, nareo ambadiky ny téléphone sy ambadiky ny radio ihany koa dia miray fosy saina sy fanahy amin'ilay tsirairay avy zahay eto amin'ny HVK de France mba handray an'izao fampianarana izao indray. Matoky feno fa ilay Andriamanitra velona, ilay manan-karem-pahasoavana mbola akasika antsika tsirairay avy indray androany ka ninona izay mety ilanao azy androany na vis-à-vis ny esprit, na vis-à-vis ny âme, na vis-à-vis ny corps dia azo mikasika indray anao androany amin'anaran'i Jesosy. Tenenao akaikinao fa mahita-nao amin'arana Herin Jesosy. Alléluia. Torintsika ampitsikiana mihitsy ny ten'Andriamanitra satria bonne nouvelle, tenenao bonne nouvelle. Ny amin'ny maha bonne nouvelle zay na hoe filazantsara bonne nouvelle. Hitako ny olona miteny anankiray hoe mitsodrano isaky ny maraina hoe bonjour. Ny bonne nouvelle nefa ny dia Jesosy mihitsy le bonne nouvelle satria mauvaise nouvelle tamin'Andriamanitra dia Satana ny gagné ny totalité n'izao tontolo izao sy i Adana. Fa ny bonne nouvelle dia izao bonne nouvelle ilay izy amin'Andriamanitra ary bonne nouvelle amintsika ihany koa. Noho ny fahatokavan'i Jesosy dia tafaverina amin'ny laoniny ny programan'Andriamanitra. Nao tsika maky salamo fahadimy. Salamo fahadimy no vakitsika. Rehefa hita itsika dia vakitsika miaraka dia vavakitsika manao hoe Jehovah eno ny teniko fataro ny eritreritro eno ny feno fitaraina korom-panjakako sy Andriamanitra fa ianao ny vavahako. Jehovah maraina no andrenesanao ny feo, maraina ny vavahako aminao ka nandratra aho. Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao tsy toetra aminao ny ratsy. Tsy azo mijano hoe masonao ny préare alanao ny mpanao ratsy rehetra. Aringanao ny mpiteny langy ny olona mpandatsa-drasy mpamitaka dia ataontsy ho zava-betaveta. Fa izaho kosa noho ny habeny famindram-ponao dia hiditra ao an-tranonao. Iakohaka ny manatrika ny lampanao masina amin'ny fatahorana anao aho. Jehovah, tario amin'ny famarinanao noho ny amin'ny mpampahory ahy. Ataovy marina eo alokan'ny lalana. Fa tsy misy azo itokely ny alokan'ny vavana. Ny ao anatiny dia tena faharatsiana. Fasana misokatra ny tendany mandambolambony lelana izy. Eloha izy Andriamanitra, ako lavon'ny saina ataony izy, roa izy noho ny habeny fahotany satria efa niodina taminao. Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, iobo mandrakariva izy, koa miarova azy ianao. Ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao. Fa ianao Jehovah mitany marina, nankasitrahana nataonao manodidina azy, toy ny ampinga lehibe. Amen. Vavakitsika. Rasabidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mbola fisaorana sy fankasitrahana natolotra ianao satria tsisy afaka nampitombo ny ainay izay sy ny andronay na dia 1 millième de seconde fotsiny azy. Ny mpitoro-teny dia milaza fa ny ambovelona mbola misy ilavana azy noho ny liona maty. Ary mampisaina anay ny fanahy masina androany fa raha mbola misy tokoa, raha mbola misy ny fahavelomanaina dia mbola misy ny anantenana. Jesosy hoe ndreto zahay miaraka amin'ny finoana izay napetraka ao ato anatinay mamelona ny fanantenana izay ary manankina ny fanantenana ilay tananao haninditra ny tananao indray ianao. Hanafaka an'ireo zioka, hamahan'ireo zioka ary hamahan-dreo fatorana rehetra eo amin'ny fiainanay. Jesosy hoe raisinay ilay faveur, ilay grâce divine izay nomenao teo Calvarie na amin'ny esprit anay zany na ny amin'ny amanay zany na amin'ny guérison anay. Raisinay androany eto amin'ny fanatrehanao Jesosy anatin'izao école pour la famille izao fa ianao dia masina, ianao dia marina. Faly zay Jesosy Kristy Tompo, tena faly. Faly zay Jesosy Kristy Tompo. Tsy hainay tsy saotra tsy mankasitraka ary manandratra
mitera sy voninahitra ho anao ny andriamanitra velona izay ny saintsaina ny momba anay no avinay. Satana ny hevitra sy ny eritreritra fa ho very mandrakizay zany. Satana ny saintsaina sy ny eritreritra fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay zay dia miaraka aminy, satria izy ilay mpanohatra hatramin'ny voalohany, izy ilay mpanohatra sy mpandainga hatramin'izay voalohany indrindra. Ka ny eritreritra izy fa ho voasitony takan'ireo nysotomany ny Lucifer andreo anjely marobe tao an-danitra tao ka lasa mpanohatra anao Andriamanitra velona izay mpahary ny zavatra rehetra. Noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao dia ndreto izay épargné. Ndreto izay épargné no nitranao latsaka teo Calvary. Ahoana moa izay tsy angetaeta anao Jesosy Kristy Tompo? Ahoana izay tsy angetaeta ny fanatreha ny fanahinao masina? Mbola miantso amin'ny fanahinao masina izay ankehitriny. Ndreto izay tena misokatra izay fanahy masina, mila anao izay fanahy masina. Esory ongovotsy tsy namboleny ray rehetra fanahy masina. Tena tianay sy maminay miara-dalana aminao. Ianao no mampafantatra ny zavatra rehetra, ianao no mampianatra anay ny zavatra rehetra. Raha nonotra ny Baiboly ianao fanahy masina dia tsy soratanana fotsiny fa soratra esprit ary mitonga vy eo amin'ny fiainanay zany, ka mahatonga anay voavoatra, mahatonga anay tery vaovao. Fenona ny fanahy masina mandraka ariva zany hoe continuellement soyez remplis du Saint-Esprit.
Sotra tsy mankasitraka anao zay tena misaotra tsy manamasina satria ianao rery any ny fanahy afaka manohatra ny fanahiny ao fera ray manontolo ianao rery any ny hoery sy fahefany izay nomen'Andriamanitra anay ahafahany mandroaka nandroso fera sy ireo tarangany rehetra reto izay Jesosy reto zay mbola mikoaka tao anatreh ianao mbola manandratra fisaorana amin'ny anarana masina nomero ny fanahinao masina zay tsy hainay nisaraka amin'ntsony satria efa tena maminay lasa tonga mpandova ny lanitra zay lasa tonga mpandova ny herin'i Jesosy tety ambony tany zay mpandova ary mpanapaka ihany keo Jesosy ampianary zay mba tsy hanararopaty ampianary zay mba tsy ho zanaka tahaky ny gatepori sanatria ampianary zay Jesosy ampianary zay Jesosy ampianary zay Jesosy isitraka ny trésorenao ny trésor céleste tsy ho lasa trésornay ty ambony tany ankeo. Père Céleste, merci pour ton sein, merci pour ta présence, merci Seigneur. Toucher les trésors du ciel, aide mon cœur à s'attacher à ce qui est éternel. Et le temps de ton onction et découvrir tes larges horizons par le même feu, la même passion, l'amour de ton nom. M'approcher plus de ton cœur et discerner les vraies valeurs. Saint-Esprit, forge-nous par sa parole. Transforme-nous par vraiment ton temple, Saint-Esprit. Ne vivre que pour toi. Seigneur, fais que je puisse toucher les trésors du ciel. Nous crucifions avec toi notre passion, nos désirs charnels, Seigneur, afin que nous puissions avoir soif et avoir faim de ta présence éternelle.
je vais être ton fils. C'est ton amour, le don du pardon, jour après jour, comme au milieu de ta volonté. C'est là que je veux marcher. Guide-nous, Saint-Esprit. Toi, je veux marcher jusqu'au bout. Je veux pas être devant toi debout. Par mes sens, je suis, mais par ton esprit. Guide-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit. Forge-nous, Saint-Esprit. Que toute personnalité de Dieu, toute personnalité de Christ soit transférée en nous. M'approcher plus de ton cœur et discerner les vraies valeurs. Faire ce qui fera ta joie, ce qui compte pour toi. Aide-nous, Saint-Esprit, à discerner. Aide-nous, Saint-Esprit, à discerner. Aide-nous à marcher droit. Aide-nous, Saint-Esprit. Ray masonao misotranao zay. Mankasitraka anao zay any amin'ny fanatrehanao miavaka. Ataotra efa raha maniditra ny tananao eto amin'ity toerana ity indray ianao dia hanamarina sy hanamasina ilay tsirairay avy. Aza misalasala ray, aza misalasala. Enjiro indray ny tananao eto amin'irety peuple anao eto amin'irety assemblée des saints reto, assemblée des sanctifiés, assemblée des purifiés, assemblée des glorifiés. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous par ton propre sang. Jesosy, manana sy tena tianay ny teninao. Mankasitraka feno satria ny teninao rery aminy afaka mamaha zany zioko zany. Ianao mihitsy no miteny fa mifitoriana amin'ny fahamarinana ihany manafaka anay anatin'ny fanandevozana sy ny karazany fanandevozana rehetra. Tandreto izay raha mivory eto amin'ity toerana ity dia mbola mahatoky fa ianao dia mbola niditra ny tananao indray androany. Mikasika anay ianao ireo devolona ny elingelina anay nandritra n'izay androm-piainana rehetra izay, ireo izay famatorana vitsivitsy telomenao anay ny fahefana ny hery andray an'izany ary ahafahako nareo amin'ny anarana maherin'i Joseph va Nazareta. Raha io misotra, 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 misotra ny amin'ny fanatrehanao hafakely, misotra ny amin'ny œuvre du Saint-Esprit izay surnaturel, tsy takatry ny saina ary tsy eritreretinay akory ary fa soka fanay fotsiny ny fonay dia fantatra efa izy manohitra sy mananara zay sorisoro rehetra ny anatinay rehetra. Misotra ray io amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika. Mila haitsika tsirairay avy ny fahafantarana fa Andriamanitra velona dia efa miaina ao anatintsika tsirairay avy. Raha mandray an'ilay SMS izay nizaraina ho antsika tamin'ny maraina dia aoko tsika ahatsiaro tsara izay so ny SMS izay mahita an'ilay izy. Fa misy taontsika manadino fa lasa tonga membre amin'ny famille royale. Dia ny kaikinao voanandray amin'ny fanahy masina ianao voateraka vaovao amin'ny Kristy ianao dia tadidio fa lasa membre amin'ny famille royale. Aza ataonao tsinitsiniavinao intsony zany hoe anaran'i Jesosy zany hoe ohatrany hoe ho anareo vehivavy manokana totika aminareo nareo zao rehefa ohatra ka ho an'izay efa manambady sy ho an'izay mbola vao manambady ny sara dia rehefa mihoana taritin'i Jesosy nareo amin'izay vadinareo sy ho an'izay sazanareo dia zao tadidio tsara efa fantatrareo tsara mihitsy fa misy zavatra ho adinonareo mandrakizay. Inona le izy ary ho very mandrakizay ny anarana tena akaikinao ny anarana tena mitenanareo fa very eny le izy satria manena rehefa praisin'Andriamanitra milànareo satria lany no ny voanareo
dia tahaka miverina un lasa nofo raray izy izy lasa nofo ray izy 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 roa lasa miverina un amin'izay zany a le mpivady lasa tonga un ka ny anaran'le vehivavy raha ohatra izy hoe rà ny anarany dia lasa miova adino iny ny anaran'ny rangahy ohatra andria dia lasa andria amin'izay misoratra na visavian'ny lalàna n'izao tontolo izao zany ary mainka fa ny lanitra dia tena valable zany any amin'ny Ephésiens 5 nareo Ephésiens 5 manomboka verset 21 any dia vakio fa nanambara secret Paoly fa tsy nivelariny be da be izy fa miankina amin'ny fanahy masintsika mba hahafahantsika mahafantatra an'izay zavatra izay fa ozy izy hoe tahaky ny Kristy lohan'ny fiangonana ozy izy dia tahaka izay ihany koa izy lany lohan'ny vavy dia ina moa ny idiran'izany raha Kristy zany lohan'ny fiangonana ny vehivavy dia tahaky n'ilay fiangonana izay nividiny Kristy tamin'ny ainy ny anaran'ilay assemblée zany tsisy idirany intsony fa tahaky ny anaran'ilay assemblée na ataoko hoe ASVKL anarana assemblée zany sy tel ou tel tsy tena anarana fiangonana hafa tsisy dika amin'izany amin'i Jesosy fa lasa mandray ny anaran'i Kristy tsika iny anaran'i Kristy iny dia le so amin'ny fanahy masina na le alliance iny ny valabina amin'Andriamanitra azo tsika ilay izy zany hoe le anaran'le raha vehivavy taloha zany miala tanteraka dia rehefa mampiditra n'le alliance le lehilahy eo amin'ny tanany dia tadidio fa miova fahefana miova mpanapaka fa taloha zay vehivavy nareo vehivavy rehetra dia nirainareo nanapaka teo amin'ny fiainanareo teneny hoe niraiko nanapaka teo amin'ny fiainako fa rehefa manomboka tokantrano amin'izay ianao nisy nangadabady ianao dia tonga raha lehilahy nametraka an'le alliance eo amin'ny tananao dia tadidio fa mifindra le fahefana le rain'le vehivavy tsy manam-pahefana ntsony eo amin'le vehivavy mazava le izy kosa tena mazava ina moa dikan'izay ny fiainanao taloha tenena hoe fiainako taloha tsy valable ntsony reo vao lasa reo vao nandray ny fanahy masina ianao io izy Kristy io so izay nomen'Andriamanitra antsika ahafantaran'Andriamanitra antsika fa any Kristy tsika rehefa mamaky ny jaona voalohany nareo ny tsy epitra fa ny évangile zany hoe Jean chapitre 1 raha manontolo dia zay nandray an'le hazavana le nandray an'ny fanahy masina zay nandray an'i Jesosy tompo amin'ny fiainana manokana dia lasa tera-baovao ao aminy zay le nez de l'esprit tsy maintsy tera-baovao ianao izy eo amin'ny Jean 3 tena kaikanao tsy maintsy tera-baovao ianao zany afaka miteniteny hoe za dia héritier an'i Kristy fa tsy héritier an'i Kristy mihitsy anao rehefa tsy mandray azy ary tsy mandray ny fanahy masina rehefa tsy soa rehefa tsy mahazo an'le soa ianao dia tsy fiancé aminy ianao dia dia mbola manapaka eo amin'ny fiainanao foana le taloha le rainao taloha ahoana tsara ny tenenin' Jesosy an'ireo fariseo sadoseo ny rainareo izy dia izy satana ny rainareo marina zany tena kaikanao marina zany tant que tsy mbola nandray an'i Jesosy sy mbola nanaraka raha ohatra raisiko tamin'ny le fotoana zay niresahan'ny fariseo sadoseo tamin'i Jesosy io tant que mbola tsy nino nanana ny ray any Abrahama tokoa hoe nino nahatongavan'ny profeta sy nino ny fahatongavan'ny Kristy Mesia dia ozy izy Jesosy ny rainareo zany dia mbola izy mbola satana teneno akaikinao ny rainao io taloha mbola satana fa ratsy mandray an'i Jesosy ratsy mandray an'ny fanahy masina dia ozy izy eo amin'ny Jean 1 verset 12 lasa maneno izy lasa tonga zanak'Andriamanitra andao ny raisina mihitsy le izy jaona toko voalohany andiny faharoambinifolo nara-maheran'i Jesosy fa izay rehetra nandray azy dia meniero ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana ireo tsy nateraka ny rana ny sitrapony nofo na sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra tena hoe naterak'Andriamanitra io fifandraisan'io natonga anao io fifandraisantsika maka io fifandraisantsika amin'ny
jesosy io nandraisantsika jesosy sy mifandrantsika amin'ny fanahy masina na tonga antsika lasa membre ny famille céleste ka aza atao mirembiremby amin'ny tany tsony aza taritaritanao amin'ny tany tsony ny anaran'i jesosy ina moa le taritaritana amin'ny tany asa isaky mamaky baiboly tsika dia mahita an'izao hoe tezitra ho ny andriamanitra fa nanao adultère ny zanak'Israely na hoe mijangajanga satria maneno efa na ohatrany hoe takiny efa nampakarin'andriamanitra ho épouse efa nividino fiancé nampiakariny fiancé moa zany ny taranak'Israely fina mbola nataony Israely mbola nisecouché niaraka tamin'ny Baal nisecouché niaraka tamin'ny Astarta izy zay le nahatonga n'andriamanitra tezitra hoe ianao dia mpijangajanga ianao koa nefa lasa tonga mpijangajanga ianao rehefa nandray an'i Jesosy tompo ao amin'izao fiainanao manokana efa membre amin'ny famille royale ianao efa natokana ho reine ianao tokony ho mpanapaka ianao dia nefa ianao mbola matory miaraka amin'ny andriamanikafa ihany fampidirana ny anahy rehefa avy eo tena mihaino tsara tadidio tsara fa tena membre amin'ny famille royale ianao raha ao anatin'ny membre amin'ny famille royale zany ianao ninonino ao anatinao eo ma dia manapaka an'le izy ianao tena akakinao manapaka zany mahatonga an' Jesosy ao Matteo 6 rehefa nampianatra mpianatra izy hoe tahaka izao nareo rehefa mivavaka dia izy ety an-tany tahaka ny any an-danitra fetombohan'le vavaka dia hoe notre père qui est au ciel rainay eo izay any an-danitra ay zany rainao any an-danitra dia jo tadidio matoa anao mbola eto an-danitra eto tany amay matoa mbola eto ambony tany dia tadidio fa le fanapahana any an-danitra sy ety an-tany misy communication amin'ny alalan'le lignée an'le sang royal zay efa latsaka tamin'ny alalan'i Jesosy dia io sang royal io mahatonga sy mahatonga anao rehefa miteny amin'ny anaran'i Jesosy satana mivoaka dia manino tsy maintsy mivoaka rehefa mivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy mangataka amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina dia manino misy vokatra tena hoe misy vokatra ampiasao amin'izay ny identité anao ampiasao ny autorité anao aza manaiky lembenana ntsony fa membre ny famille royale ianao tsy fanetretena mihitsy ny teny hoe za serviteur oui eo anatrehany Kristy anao serviteur fa eo anatrehan'Andriamanitra anao zanak'Andriamanitra avereny hoe zanak'Andriamanitra fa serviteur de Christ tsy zanaky Lucifera ntsony ianao ary tsy serviteur ny démon afahany ianao amin'n'araberan'i Jesosy asokafana masom-panahinao mba atakatra zay zavatra rehetra tian'Andriamanitra ampahafantaranao androany mba tsy ho prisonnière ntsony na ho prisonnier ntsony ianao an'le tsy fisin'ny fahalalana fa ampahafantarana anao androany fa ianao dia membre amin'ny famille royale tain'Andriamanitra ianao aokotsika ho tony tsara ao anatin'le fampianarana androany sy partage androany samy hitain'Andriamanitra tehaka tsika